Araky ny fangatahana governoram-paritra nakarina teto Andrenivohitra ireo mpampianatra 20 avy amina lycée teknika amin'ny faritra sivy eto Madagasikara. Nomena fiofanana nandritra ny 3 herinandro izy ireo. Fiofanana mahakasika ny famakiana vato sy ny fametrahana pavé. Miompana betsaka amin'ny fampiarana ny fiofanana nomena na ny fametrahana pavé na ny fomba famakiana vato toy ity natao tety amin'ny kariera tsara lamaka mbo hijanaka ity. Voalohany indrindra zany dia mandavaka iny ilay atao hoe formation dia avy eo manapoaka chargé dia manapoaka dia explosif manatresaka an'ilay vato. Voatresaka iny vato iny dia tetehana ohatran'ireto atondro zala reto ambany reto zao ilay izy dia zay zany ny miodikodina eo zany ny cyclan'izay ilay asa eto amin'ny kariera dia tsisy afa-tsy ny fandraisana anjara tonga dia directa zany no afahana iampitany le fahaizana an'ilay izy tsy maintsy mandray fa sarotra be raha jerena fotsiny io fa hita mora izy atao jerena izy hita mora da ataony zareo mpiasa eto fa rehefa mandray dia eo voatsaka dia eo manitsy tsikelikely eo. Araky ny nambara teo avy amin'ny faritra sivy ireto mpampianatra ho fanina ireto, tsara ny mampatsiahy fa ny filoham-pirenena dia efa nanome baiko ireo governoram-paritra amin'ny avitan'izy ireo lalana pavé isaky ny faritra misy azy 10 kilometatra amin'ity taom-piasana voalohany ity. Ireto mpampianatra ireto avy eo no ampita fahalalana ho an'ireo tanora any amin'ny faritra misy azy any, ary ireo tanora ho fanin'ireo indray no anampy ny faritra amin'ny fanatanterahana ny asa fanamboaran-dalana. Ny asanay moa nahatonga ny fiofanana ataonay dia formation du formateur, ampihely anaparitaka amin'ny faritra zay misy anay ho asa ho famelomantena ny ireo tsy anasa. Zay zany no ho ataonay raha mialeto. Misy matoky zay ary anohana ny programme ny ministère anay hoe 1 million de personnes formées zany ao anatiny jusqu'en 2023. Misy matoky zay raha voajerena ny statistique sy ny planina rehetrarehetra tafita ny hevitry ny ministère anay. Moramanga manokana zany dia misy ny FPQ efa mandeha miandalana fa ny maçon sy ny OB sy ny isan-karazany efa mandeha dia manatratra ny levina zay napetraky ny flot fitondrana amin'ilay fanenjehana an'ilay 10 km par région. Efa politika ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny fanatanterahana fiofanana tahaka izao. Olona iray tampitrisa no enjehana omena fiofanana mandrapatonga ny taona 2024. Niara-ny asa sy nanome tantsoroka ny ministera na ahafahana namita ity tetikasa ity ny UNESCO. Ny UNESCO izay manohana trano ny sehatry ny fanofanana ahafahan'ny tanora sy ny olon-drehetra mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Akoatra ny fanatrarana ny velarano napetraky ny filoham-pirenena, azo antoka amin'izao lalan-tsaina entin'ny ministera izao fa ny olo mahay raha tsy very mandeha.